Marka toko fa 1:12. Niakaran'i Jesosy tany Jerosalema. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema atao Betifaga sy Betania any tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianan'i Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifonareo iroa, ary raha vao miditra eo ianareo miaraka amin'izay dia hita zanaboriky mifatotra izay tsy mbola nitaingenan'olona, vao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe: ahoana no anaovanareo an'izao, dia lazao hoe: misy raharaha analan'ny tompo azy, dia avelany ho entiny ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zanaboriky nifatotra teo alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana. Dia nivahany izy, ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe: ahoana no hamahanareo ny zanaboriky? Ary izy nilaza taminy arak'izay nolazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zanaboriky, dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahaka ratsan-kazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe: hosana, isaorana ne izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, ho tahinany ny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raintsika, hosana any amin'ny avo indrindra. Salamo 8:1. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nankeo ankianjan'ny tempoly, ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'ny rombony folo lahy ka nakany Betania. Ny nanozonan'i Jesosy ny aviavy tsy namoa sy ny nandroany mpivarotra, ary ny nanesorany ny varony hiala teo ankianjan'ny tempoly. Ary no ny ampitsoniny, rehefa niala tany Betania izy, dia nona Jesosy. Ary natsinjo aviavy anankiray mandravina ery lavidavitra izy, dia nankio, fa toa ahita voany eo aminy. Kanjo no tonga teo aminy izy, dia tsy nahita na inona na inona, afa-tsy ravina ihany, fa tsy mbola tonga ny taom-pamoazan'ny aviavy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay. Ary ny mpianany nahare izany. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo ankianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo ankianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka handeha maky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe: tsy voasoratra hoe va, ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Isaia 45:7. Fa ianareo kosa efa nanao azy ho zoy fieren'ny jiolahy. Jeremia 7:1. Ary nare izany ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanora-dalàna, ka dia nitady izay hamonoana azy, saingy natahotra azy izy satria talanjona ny vahoaka rehetra noho ny fampianarany. Ary isakariva dia niala tao an-tanàna izy. Ary noho ny maraina, raha nandalo izy dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsiaka nanao taminy hoe: Rabio, indro fa efa malazo ilay aviavy nozononao? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: manana finoana an'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovo no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe: mifindra ka mianjera any an-dranomasina, ka tsy hanahanao ampony, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Koa lazaiko aminareo,
na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo dia minofa efa nandray ianareo dia ho azonareo zany. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo dia mamelany elony mba havelana rainareo izay any an-danitra kosa ny helokareo. Fa raha ianareo tsy mamela heloka, ny rainareo izay any an-danitra kosa tsy hamela ny helokareo. Ny nanontanian'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona an' Jesosy ny amin'ny fahefany ary ny fanoharana navalan'i Jesosy azy. Ary tonga tany Jerosalema indray izy, ary raha nitsangatsangana teo kianjan'ny tempoly Jesosy dia nanatona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny loholona ka nanao taminy hoe, fahefana manao ahoana no hanaovanao izao zavatra izao? Ary iza ny nanomeanao izany fahefana izany hanaovanao izao zavatra izao? Ary Jesosy nanao taminy hoe, hanontany anareo zavatra iray loha kosa aho, ka valio aho, ary dia holazaiko aminareo izay fahefana hanaovako izao zavatra izao. Ny batisany Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valio aho. Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe, raha holazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ataony hoe, nahoana ary ny tsy nino azy ianareo? Fa raha holazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, natahotra ny olona izy satria ny eken'ny olona rehetra fa mpaminany tokoa Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe, tsy fantatray. Ary Jesosy nanao taminy hoe, izaho kosa tsy laza aminareo izay fahefana hanaovako izao zavatra izao.